Nanatanteraka asa fanadiovana sy famonoana ireny karazam-bibikely sy teny anivon-tranon'ny mpianatra sy ny manodidina izany. Teny Ankatso ny fikambanan'ny mpianatra niaraka tamin'ny fikambanana Iray Aina ny maraina teo. Mazava ho azy tafiditra ao anatin'ny fanatsarana ny tontolo iainana ny hetsika natao. Taorian'ny resadresaka ny fanaovana tamin'ny mpianatra vitsivitsy teny amin'ny anjerimanontolo dia anisan'ny olana lehibe araka ny fantatra ny fahabetsahan'ireo voalavo eo amin'ny toeram-pinenan'izy ireo. Izay no nahatonga ny fikambanana Iray Aina Tarehan'Andriamatoa Andry Andrenjavony nanao hetsika famonoana ireo biby ireo tany amin'ny faritra ipetrahan'ireto mpianatra ireto ary omaly 9 novambra no nahatanterahana izany teny amin'ny siten'ny mpianatra teny Ambohipo. Androany kosa dia mbola nisy ihany ny hetsika izay nitanterahana teny Ankatso voalohany ary mbola itoy izany eny Ankatso faharoa sy any amin'ny faritra Ambolokandrina iny. Rehefa mifampiresaka tamin'ny mpianatra solitena vitsivitsy dia nahita fa hoe ny tenin'ireo hoe feno voalavo, feno parasy tanàna. Dia raha ny vazivazy raha moa dia ohatrany hoe lasa ohatrany mponina aty amin'ny cité mihitsy ny voalavo. Misy moa miteny hoe tokony mifandray numéro angamba ny tena sy ny voalavo. Dia ny zavatra natao zany zao dia nanao an'ity famonoana voalavo sy parasy ary moky ity ny androany aty amin'ny faritra cité Ambohipo, cité amin'ny mpianatra teny Ambohipo. Rapitsy moa eny Ankatso 1 dia mbola atao daholo ny Ankatso 2 atao ny any Ambolokandrina cité amin'ny mpianatra daholo. Izay aloha zao no tena vita satria ny ilaina fifanohanana ny zavatra rehetrarehetra. Misy zany ny fandraisana anjara ny mpianatra dia izay aloha zany zao ny vita hoe ny aty amin'ny cité université ny tena natao. Marina moa zany fa nisy koa ny fizarana le insektisida dia nisy koa ny fizarana le pozim-boalavo izay pozim-boalavo anisan'ny ohatrany hoe tena mahatsara aloha raha ny fahitana azy. Nisy ihany koa ny fizarana ireo fanafody pozim-boalavo na ny insektisida izany nandritra ireny hetsika ireny ary dia nisy ihany koa ny fanazavana nentin'ireo tompon'andraikitra amin'ny fomba fampiasana ireo fanafody ireo. Raha araka ny fantatra moa dia hetsika santatra ihany ity notanterahana ity sy niarahana tamin'ireto mpianatra ireto fa mbola hitohy hatrany izany ao anatin'ny herinandro maromaro araka ny nambaran'ity filohan'ny fikambanana ity ihany.